Rehefa eo kosa tatoato ny fitarainan'olon-tsotra mahakasika indrindra ny herisetra na fanaparam-pahefana izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Olon-tsotra roa avy amin'ny faritra Menabe izao no nitondra fitaraina mahakasika indrindra n'izay herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana izay. Fanadadiana. Ponina avy any amin'ny faritra Menabe ao amin'ny komina roa dia Ambatolahy sy Malaimbandy no nitondra fitarainana mahakasika ny fanaparam-pahefana izay ataon'ny komandon'ny tompom-paritra any an-toerana. Nikasitanana lehilahy lehibe iray teo amin'ny tsenana Ambatolahy ny komandom-paritra tany an-toerana ary voatery nentina niakatra tao amin'ny hopitaly lehibe iray tao Antsirabe ilay lehilahy vokatry ny daroka nahazo azy. Ankoatra io dia tany Malaimbandy ihany koa no nisy lehilahy iray mpanao asa fivarotana vatosoa volamena nodaroan'ny komandon'ny tompom-paritra. Lasa nitondra takaitra vokatry izany daroka izany moa ity lehilahy ity. Efa mandray fepetra moa ny komandon'ny zandarmaria pirenena amin'izao fotoana izao. Misy zany aloha le commandant brigade ao Ambatolahy sy tamin'ny volana juillet 2011 izy no tonga tao. Zao moa zany vao misy fitarainana mikasika anazy aloha rehefa nantenina zany tany efa misy fitarainana aveo dia tsisy fitarainana mihitsy. Mahatonga le fitarainana zany dia azavaina aminareo le izy. Nisy zany fanadiovana tanàna nataon'ny mera teo an-tanàna. Dia nisy rangahy anankiray izay tsy nety niala mihitsy le rangahy. Dia natson'ny mera zany ny CB hoe mba hampio zay hanala an'ity olona ty. Rehefa tonga tao le CB dia niakatra sy hoe niakatra zany no nitositra an'le olona dia niaka aty Antananarivo izy hoe hanao intervention aty Antananarivo. Dia nareo zany nanaovany an'le intervention. Fa io zany resaka assainissement na tanàna zany izy io, fanadiovana tanàna zany izy io eo amin'ny nataon'ny mera mahatonga an'io fa tsisy resaka hoe enquête judiciaire na fikasia-tanana na resaka ino. Momba ny commandant brigade ny Malaimbandy indray misy fitarainana hafa efa azonay ankoatran'izay fa misy enquête zany efa miseho tsy ohatran'le lazainareo teo ary ny taty aminay fa resaka fikasia-tanana olona tena maratra mihitsy le olona nivakena taty Antsirabe. Dia resaka vatosoa zany hoe misy vovoka volamena an'le olona nitazominy dia zay zany nahatonga n'le fepetra-ndraisina efa vitany efa mandeha fanadihadiana efa azo ny olona mpitoro zany amin'izao dia efa nidemontena io efa vita omaly ny passation an'le commandant brigade ny Malaimbandy io dia miandry an'le valin'ny fanadihadiana zany fa tsy maintsy mandeha fitsarana io raha io zany. Ho an'izay mandika lalàna hoy ny lehiben'ny komandon'ny zandarmaria pirenena dia tsy maintsy miatra ny sazy ary miesaka ny zandarmaria mametraka ny fitsipifehezana amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay moa dia nanana ny nambarany ihany koa ny komandon'ny zandarmaria pirenena mahakasika ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny tetezamita farany teo. Zaho aloha tsy tena manakambara amin'izay satria resaka politika zay fa ny amo zava-misy fotsiny no teneniko zava-misy moa teo aloha zany dia le hoe président Marc Ravalomanana le hoe tsy maintsy hilatsaka ary tsy maintsy ho lany. Zay aloha zavatra nisy zay. Ny président Rajoelina indray dia efa le niteny izy za tsy hirotsaka efa tamin'ny volana tamin'ny tondasana amezina tsy tadidiko ny teny an'izay dia arak'izay fotsiny zany le izay tsy dia manana zavatra ho tenenina amin'izay fa ny anay zany arakaraky ny zava-misy no ahafahanay manao an'le stratégie na fitandrona ny fandriampahalemana ka aminay aloha mety aminay le zava-misy amin'izao fotoana izao satria tokony hampihena an'le tension sociale zany le zavatra miseho amin'izao raha ohatra ka tena tsy mirotsaka marina le olona anankiroa. Anisan'ny asa izay miandry ny zandarmaria pirenena ihany koa moa ny mahakasika ny resaka kolikoly ka izy amin'ny volana martsa nitatitra manokana momba izany eny anivon'ireo tompony andraikitra ary hanao ny fanadihadiany manokana ihany koa ny avy eo amin'ny zandarmaria pirenena.